Eritreretin'ny tanora hoe famadiana an'ilay tolona le fifandraisanao tanana tamin'ny Tinoka Roberto iny misy ambadika politika. Tsisy ambadika politika zao a ny famelan-keloka tsy midika fanahonana ny rary aveloko. Rehefa anao mamela heloka tsy midika hoe arina ny rary, ary ny fihavanana tsy politika, ary politika tsy lalàna, ary ny lalàna tsy sy olombelona amboniny lalàna. Mbola nalefako ny fitoriana any Roberto any amin'ny asa izy ny andro valiny zay ny andro soiny sadeko ny zay am'izao fotoantsika miresaka zao ny andro mihitsy ny sadey hoe ivory miaraka zay satria nambarany sadek fotsiny mbola tsy organise zay fotoana resaka ary na ry zareo izy izy miaika izy fa ny fandraisana anjara tena ilaina zay fa tsy midika hoe fizarana zay tena ka isika ny safidy isika ny safidy ny respecte ny lalàna fa zavatra hafa koa rehefa hitenitsika hoe andao ary hofoanatsika ny lalàna raha mbola ny safidy tsika ny lalàna ary mato safiditsika tamin'io eo tombotsony vahoaka manakazy fa zany hoe reny lalàna reo fitsakitra zany ary matetsika menaka satria mbola firenena maretsaka ary ny amafisiny sadeko tsisy kodetaty. Ahoana tokoa moa zany no ahafahana hoe mampiako zany zavatra resahana zany hoe ny vanim-potoana ankehitriny dia mila sy mitaky an'izany atao hoe firalaina zany. Ka ny am'izay namana Roland moa io le hoe samy masina taniny, ary ny ambany masoandro dia tsisy andafa endrena fa le marodrefy atongavana am'izay vanim-potoana zay io zao ifampiresantsika zao. Izy nanana ny azy, tsika manana ny tsika, fa tsindriko sy hovelariko misimisy kokoa moa ny ato amintsika satria zay le ataoko hoe samy masina taniny. Ny kolotsaina sy fahendrena nandaran'Andriamanitra atsika eto dia niorina tamin'izay fanahy no olona moa le izy rehefa iainana, fa fanahy maolona izy raha hoe ampitaina amin'ny bibitsika dia hoe fanahy ny maolona, fa isehoany le toetra zay no natonga nilaza tena mialoha teo hoe toetra nge tsy asarotona le fiainana fa tsorona ary mora azo sy mora tokony ho atao dia ty manko fanaovana. Ary zay ny amin'ny ankehitriny telo volana zay somary tsy miala lavitra ny trangotsika mba tongavana amin'ny zavatra tena ilaina sy ovana, satria ny anay ato amin'ny sekoly dia mametraka mazava fa fanovana ny anay fa tsy fanavaozana. Satria manao tsilalao tiny nareo zany sa tena tena fanaoka tena fiainana, satria ho ataotsika tsapa manko le izy aveo fa tsy fampilalao intsony fa tena hoe tsy afaka ny anao fadisoana intsontsika am'izao teteza mita misy iainatsika zao, satria ambarako teo 19 taona nazahoantsika republika zay tsy valona le fihavanana, ary ny atao hoe miova ozy izy zay eto dia ratsy fanahy ny mpitondra teo aloha dia miova tsara fanahy, mpangalatra le mpitondra teo aloha dia miova tsy mpangalatra, fa ahoana nefa no hanamarinana an'izay. Zay no antony anambaranay tenanay teo mba hifindra amin'ilay fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena, ka hiala amin'ny tenako amin'izay zany fa andeha amin'ilay hoe tompony andraiky mpanjakana mahefa amin'izao fotoana zao dia ny any amin'ny filoham-panjakana aloha voalohany indrindra no tiana hiantsapahazany teny, satria biby tsy manandoha tsy mandeha. Ary io le hoe araka le resaka efa nifanaovantsika taloha dia toyasina no fiainana, tsara ny mpitondra dia tsara ny vahoaka, satria voapirofo teo telo volana ozy izy ratsy ny mpitondra manoloana an'io mangalatra sy nozavozao miavana miala amin'le toetra fototra enina dia sepotra ny olona. Io manko tsy resaka hoe fitakiana jiro sorano sy vidim-piainana misonitra fotsiny, eo la ara-patelo lazaiko nisy iny mampitrotra ny olona, fa le tena votoatin'ny olana dia vokatra le tsy fisiny fanabiazana sy ny fifampitaizana eo amin'ny mpitondra samy mpitondra sy ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny vahoaka samy vahoaka. Ny olana zany dia mipetraka amin'ilay hoe
tsy mety ny fiara-miaina satria misaritaka, tsy mifanaja ny olona, tsy mifampatoko ny olona, tsy mifamelona ny olona, tsy mifanoasony ny olona, mifandainga, mifanopa, maro lafa samihafa no mahatonga an'le hoe tsy mirindra le fiara-miaina satria tsisy fitazana le mpitondra ary tsy mivelatra ny oksizena, tsy misy le toyasina, mikorotana arak'izany ny fiarahamonina feno kalalao fa tsy hoe tsisy raorao ary ny tena loza tsy manan-kasina ny fifampitondrana vokany mihitsoka ny firenena nalazaina hoe manan-karena aza amin'ny endrika ivelany vato safira dia monja sy ny sisa rehetrarehetra ranomasina ankibon'ny tany ankibon'ny olona raha teo zao ambaratsika zao dia tsy tanteraka satria tsy marina le hoe arena ny olona ny ratsy ka mahatonga ny zavatra rehetra mikorotana araky ny teniko teo hoe nandrihitra ny fa repoblika dia tsy nisy zay ka amin'ny ankehitriny amafisiko tsy tokony anao fahadisoana intsony amin'ny alalan'ny fahatsiarovatena raha toa ka amin'ny tenytika ato amin'ny topo hoe aza vela miroborobo voampina fa ampio mba iroborobo raha tsapanao fa ilaina tokoa sy marina ny ambary eto de tonga de andaotsika hitambatra ho vondron'olona tsara vetrany satria tsika moa manana an'izay ny malagasy hoe ny firaisankina no hery eo ihany koa ny misy hoe zay mitambatra de vato ny mita be tsy laniny mamba sensisa fa raha miresaka firenena zany Madagasikara de manana sata républicaine i Madagasikara de miorina sy mifototra amina atao hoe lalàna fanorenana zany na ny orenany ireo androm-panjakana ny zavatra ifampifehezany eto de misy mitotoka hoe itsy ary fanina nitsy rafitra zany zao resahako zany de fa maninona ary no mahatonga an'ly satria misy filohan'ny filohan'ny république de misy rafitra zany eto ananiny eto misy hoe ny anteny miera-pirenena zay misolo tenany vahoaka natao anara-maso sy raha misy nataotsika hoe atao ary-fanina mihitsy satria afaka mitondra ny manana ny fahefana vatondra lalam-panorenana ny anteny miera-pirenena solom-bavim-bahoaka manala mitoerany an'le filoha zany raha ohatra ka miopia fo mandika lalàna raha zay lafin-javatra zay fotsiny ve Christian fana tsy ohatra hoe mbola apiko kely makany amin'ireo ataotsika hoe mpanantatera mpikambana amin'ny gouvernement sy olo-botendry hafa raha misy ny fahadisoana fiora-pefy ataon'izy ireo manitsikitsaka ny lalàna dia manana fahefana ihany koa ny anteny miera-pirenena ao anatin'le haute cour de justice any misy an'le commission de mise en accusation na vo miera-piampangana manao an'izany rehetrarehetra zany de eo zany le izy ay zary zany ny lesoko ao anatin'le izy Christian Fana ohatra ny efa mba mipetrapetraka daholo zany atao hoe misy rafitra eo de misy ny mpanara-maso de misy ny arofanina ao anatin'zany de misy ihany koa ny vatondro lalàna anaovana fanenjehana zay ka aiza tena le olona mihitsy hoe zany ny tena olana le olona mihitsy le olona mihitsy hoe zany ny olona atao anatin'zany rehetrarehetra zany sa hoe sa misy hery hafa tsy voafehatsika voalohany aloha de ny olona manarak'izany koa rehefa miresaka an'izay moa tsika de zay le ataotsika hoe tsinjo politika de ity koa ny olana lehibe ary mila ovana am'izao vanim-potoana zao ny nametrahana ny atao hoe politika ho an'ny manam-pahaizana ny olona mitondra fa mahavariana sy mahonena dia diso ara-pamaritana sy fampiarana le fanaovantsika politika ny politika de fanajariana ny olona andray andraikitra ary fanatsarana ny tanàna mba ho mateonina ny politika nisy teto amintsika dia napetraka any am'izay hoe toetsaina fahalovana zay de nefa ny mpanao politika no tsy maintsy mitarika ny firenena na tiana na tsy tiana de eo lay olana satria ny zavatra aloha tsy azo atao ambeko na inona fahaizana ary ny rivotra masiso tsy fanao andoha rivotra satria manepotra ka tsy fahamarinana zany no ny everana hoe fanaovantsika politika teto na nyritra ny enina ambenimpolo taona de ny olana manaraka mifahitany azy satria zay de mipetraka ho mpanabe na izy mitondreo na izy mitondreo ary manoro izay eto raha toa ka somary tonga amin'le fitenenana vahino hoe ny marina de mandratra ka aoka ataotsika ampatsiarovatena ny teny ambara eto satria tsy afaka anao fahadisoana tsony tsika manoloana an'izao fiovana tsy maintsy apetraka tsika zao mba ho sangany manera tany ty firenena ty satria zay mihitsy ny fandaharana fa miankina amitsika tsirairay fa ny anjara tenanay moa zany nefa rosonay io ho zarana aminao ka le fanaovana politika zany ino no diso eto
tsy nanana foto-kevitra ny mpanao politika safona vava miteny ary koa tsy tia tanindrazana tsy nanana foto-kevitra inona ny atao hoe foto-kevitra raisitsika aloha le 3 volana lasa ny alany le teo aloha nanana foto-kevitra izy de ny hoe ny fitiavana ny lohibe indrindra zay ivo ny fampitambarana ny olombelo iny na eto amin'ity nositsika tia na maneran-tany saingy natao fanababona ny olona fotsiny a fa tsy zavatra velona zavatra tsy niainana tsy ny fampitaizana na tonga an'le filazako teo hoe tsy nety le fiara-miaina simba ny fiarahamonina vokany tsy very asiny izy opany na ny soran'olona azy teo zay le lesoka tena ngeza be zany manoloana zany ka raha todika am'ilay resaka rambaranao teo hoe inona mo efa betsaka ny arofanina sy ny zavatra rehetra de zavapony reny satria io koa le natonga an'lay hoe miala ny Andriamatora Joelina sy ny forongony de ampifandraisiko kely aloha ara-java-misy satria vaolana no ambaratsika de hoe tsy rehetra niaraka tamin'ny Andriamatora Joelina ne no tokony esorina satria teknisianina zaty zaro tsy atompoko ambarako eto hoe oksizena ny zarako rivotra le izy rehefa hitanao fa loso masiso ve de mbola apetraka ao eo ihany na teknisianina le anao fa zay le hoe tsy nanana foto-kevitra fa tatony nahitako soa any amin'ny lahara-pahatelo le vola sy voninahitra de hoe tsy mampaninona nefa tsy ananakasina tsy irin'olona ny amin'ny gasy a irin'olona fa tsy anir'olona inona ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana ny potrano zay teny fahendreny zay a mbola tsy nisy zavatra hoe matalanjona zavatra hoe mirantiranty zany na fotodrafitrasa be fa le hoe irin'olona fa tsy anir'olona de noho ny toetra fototra enina tsy mangalatra tsy miavina tsy manambany olona tsy mizahozao tsy mirehare fa ty fihavanana ka any zany lay lasitry ny olana atsika ka io a samy mitenitsika hoe ny tsirairay de fa isany azy any zao milaza an'lay hoe raha momba ny tena koa zay anetanako atsika hiaraka vondron'olona tsara dia efa mandroso ny firenena satria 3 volana lasy zay a de zay ho any zavatra misy zay le taoko hoe fanovana ny tadiavina fa tsy fanavaoza enary ampidiro kely ao anatin'letsaka hoe misy contexte misy événement mitranga am'izao fotoana zao Christian Fanady mba kana ny hevitra ao ihany miresaka fanabeazana moa zany tsika satria zavatra anankiroa zao no mariako tamin'ny herinandro lasa taria resaka politika moa ianao teo de tsisy foto-kevitra nisy antoko maromaro zato mahery efa 10 am'zato zany izy a nanao fifanarahana dia ambary moa izy zany hoe accord politique de ao anatin'izy misy zavatra maromaro zany ny fanarahana izy ireo hoe ravana rehetra rafitra rehetra de ovana ny rehetra rafitra rehetra ary zany tokony atao ary io zany de hoe iniraisan'ireo mpiara-midinika nandritran'le atao hoe assise politika zay natao tery amin'ny kianja-mitafy na koron-drano andaniny zay ankilany a de nisy ihany koa maly 9 ny volana janoary ny tantaran'ny firenena moa zany de ohatran'ny hoe tafiditra anatina andro maloka le izy fa ataontsika hoe fifanjonjavatra fotsiny angamba le izy hoe 9 janoary andro alatsinainy a nisy ny zavatra natao teny amin'ny CCI vato makasika ny tafika somary manahirana ihany saripady ihany moa zany le hoe miresaka momba ny foloalindana nitafika amin'ny kapobeny fa zavatra nisongadina ataontsika hoe nanaitra ihany eto ianao mba mety manana ny hevitrareo hoe ny filazana zany nataon'ny ombly tamazoro nitafika mazava loatra hoe manomboka zao de tsy mikipy tsy manampitsofina tsy manobe marenina fa manako lazaina nitafika ny foloalinda de nazatra sy ny taizanany isika zany malagasy hatram'izay de amin'ny teny frantsay no amin'ny tenako azy de le hoe grande muette de zao zany le izy ohatrany hoe zavatra hafa zany zao le fitsoko andianao moa miteny an'le hoe fanavaozana sy le anina teo fa teo zany le hoe tetsy a grande muette de hatramin'nomaly zany zao de misy an'le hoe tsy mikipy tsy manao be marenina fa manakambara nitafika manomboka zao inona mety
andraisanareo an'izany satria ny olona zany zao milasa mieritritra hoe tena lasa hoe grande partie politique ve zany ny folo alindany tafika amin'ny akapobeny anampelirisanao to satria resaka foto-kevitra matsy ianao de apetrako ihany zay afantanin' zay ny fomba fahitanareo azy zany mihitsy no tokony ho atao satria enina ambienipolo taona nazahoana republique tsika de nangino reo natao mona arak'izay fiteny zay faralakevitra ka zay le natonga an'le hoe nanara-drenirano nanao randra-tarihana fotsiny le famaritana ara-politika teo diso ka zay nazahoany tompontsoa ihany koa izy no ny arovany zay le zavatra ny ainana marodrefin'lay fanjakana nyjoro teto hatram'izay zany de teo amin'ny torapo fa tsika eto anentana ny olona hiakatra any am'ilay hoe toram-panahy satria ao no afahana manana fahatsiarovatena bebe kokoa mba isin'izay hoe fihavanana tongavana zay moa no tena votoato pisiko eto anamarina sy anamafo fa izany fihavanana zany tsy atao anaty bokytsony na any amin'ny tantara fa atao anaty fo anaty saina anaty fanahy velona iainantsika ho rivotra oksizeny araka le tentsika teo ka rariny sy hitsiny raha toa ka zay le fipetrany raha mitovy am'izay fomba fijeriko sy fomba fiainako zay le miaramila nyteny an'izay fa tsy hoe lasa hoe mahazo fahefana amin'ny ankehitriny miaramila dia mandeha hitsiny fotsiny ndray kosa am'izay heritreriny koa atonga an'izay fihavanana zay tsy ho lavorary fa raha no izy de tsy tokony anara-drenirano intsony araky ny teniko teo hoe mpanao politika no tsy maintsy mitondra ny firenena satria zay mihitsy moa ny mahiziny atao hoe fanaovana politika fa ny miaramila de miaro ny tanindrazana mampisy ny fandriam-pahalemana ary koa raha sitraky ny miaramila aza de fa hitaiza vahoaka arak'izay anambarako zay am'izao hoe le izy zay manko ny fandriam-pahalemana tsy hoe anteriseritra famoretana fa fampatsiarovatena ny olona hoe iray ihany tsika ifamelo le fanasoa miaramila hiaro anao sy ny fanananao miaria ampilaminana ampitiavana zay ny amin'ny resaka miaramila mikorariny zany raha toka miova hoe ijoro amin'ny marina satria zay le miaramila ny teny anao le vondrona politika teo ihany koa rariny koa ny fitambarana satria raha amin'ny ankehitriny zay tokony ampatsiaro tena ny mpanao politika fa kivy sy ohatrany marisarisa amin'ny mpanao politika ny olo-pirenena ary nefa zay zavatra zay tsy tokony apetraka satria averikoa tsy maintsy ireo mpanao politika ireo ihany no mitondra ka eto moa atodiko am'le hoe miaramila ny mpitondra atsika dia manao aho hoe ny miaramila de mampianatra n'le tao hoe amariny midia ovay ny famindra miara-mandroso zay ny miaramila zafady ray minitra ny miaramila ihany koa amin'ny ankehitriny de tonga am'le hoe miaraka mila tsy manavakavaka io na iza manoro amin'ny filohampanjakana zany eto ka aoka tsy hiditra intsonya am'le fieverana hoe politika zato zaroa ny vondron'olo laty zaroa fa le hoe inona ny fikasana tsaranao na ny sora na ny rangah mpitondra teo aloha sy ny forongony averiko ihany satria io rivotra zay ny antona ny soranazy fa tsy manao efipetsy kotifetsy zay ahitana mamy tsy veloko ihinana fotsiny eto fa veloko iavana ka zay marodefo zay no mahatonga amin'ny teny anao hoe ny filoham-panjakana eto miaramila de tokony hipetraka an'izay hoe miaraka mila tsy manavakavaka nizaniza zay manana hevitra tsara ampandroso ny firenena zay no ilaina zay ny angonina satria ho an'ny tanindrazana efa mety hiverina am'le teo ihany zany zavatra resanao zany hoe ny am'retsy forongony hoe zany de tsy mba misy mba hoe tamingy an'izay mba tsara fanahy ary tia tanindrazana zay miditra ao anatin'ilay hoe miara mila tsy manavakavaka izany anoy tsika fa anaraka kely ihany ty zavatra vitsivitsy tia dia toizantsika ny fandarana